Move ampy ny fahasoavana mba hahatonga asianao ho tonga eo amin'ny fibebahana sy azo famelan-keloka. Andeha ho valintsika izany fanontaniana izany. Ampifaliana trano no iarabako anao indray. Afaka mbola miara-mianatra amiko ny tenin'Andriamanitra eto. Mbola anatin'ilay lohahevi-DB mahakasika ny fibebahana sy ny famelan-keloka hatrany isika. Ary izany indrindra no anasako anao indray anaraka hatramin'ny farany izao taridalana avy amin'ny soratra masina izao. Ka mialoha izany nefa dia andesika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra, misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana omenao anay indray afaka hiara-hianatra ny teninao. Aoka mba ny fananao masina no hikasika ny fonay ho tonga tany lonaka anirin' ny teninao ka hamoazanay be amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho an'ireo Israelita izay niaina teo ambanin'ny andraona dia toa mbola lavitra ilay tanina ampanantenaina. I Mosesy tamin'izany fotoana izany ilay niakatra tany an-tendrombohitra, voasaron'ny rahona mainty. Nandritra ny andro maro dia toa neverin'ireto zanak'Israely reto fa efa maty. Na matin'ny hanohanana na matin'ny lelafo. Ary reto vahoaka maro be izay miaoao sy tsy manam-paharetany reto dia tsy mahandry intsony ilay mpitarika azy ireo ka dia vonona ny hanohidiany ho any amin'ilay tanina ampanantenaina. Tsara nefa mampatsiahy fa ireo vahoaka maro be izay miaoao ireo ihany no ilay nanao fanekena herinandro vitsy izay fa ankatoy ny baikon'Andriamanitra. Ary ny lasary izy ireo ho hitan'ny masony. Inona ary ny zavatra nataony? Dia lasa izy nitoby manodidina ny tranolay niarona, nangataka taminy anaovana sary vongana, anaovana omby lahy kely volamena. Ary arona dia natahotra ny amin'ny ainy ka dia nanaiky tsy fidiny. Izany tantara izany dia hitantsika eo amin'ny Exodosy 2:13 hatramin'ny 4:30. Tantara izay mampihetsi-po tokoa. Ary sarotra ny maminavina hoe ny toby lehiben'ity zanak'Israely ity tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fanoherana an'Andriamanitra. Izy ireo izay araka ny voalazako teo vao avy nanao fanekena tamin'ny fotoana vitsivitsy lasa izao. Novakiana tamin'izy ireo tamin'izany fotoana izany ny lalàn'ny fanekena ary avy eo dia nofafazan'ny Mosesy sy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema izy ireo izay maneho ny fanekena tamin'Andriamanitra sy tamin'izy ireo ary manaraka izany koa dia anehoana ny sazy azo izay rehetra mandika izany fanekena izany. Ary nizaniza teo amin'ny zanak'Israely no mandika izany fanekena izany dia tsy maintsy ho faty. Tamin'izany fotoana izany ary eny hatramin'izao aza dia tena voarara ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ny fanompo-tsampy. Kanefa dia nafangarony izy ireo tamin'ny fanompo-tsampy ny fanompo-pivavahana masina izay an'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka dia hoe move Andriamanitra dia mbola afaka mamela ny heloka izy ireo ny amin'izany fihodinana goavana izany. Sa mbola te hamela ny heloka izy ireo ve Andriamanitra? Sa koa hoe amin'ny fomba ahoana no amelany ny heloka izy ireo? Ireo fanontaniana ireo no nipetraka tao an-tsain'ny maro tao aorian'ilay fahotana tamin'ny omby lahy kely volamena. Ary azon'ity vahoaka ity tsara fa miankina manaina mihitsy ny zava-bitan'izy ireo ka dia natahotra izy fa sao ho haringa an'Andriamanitra. Taorian'izany rehetra izany dia niandry ny valiteny avy amin'Andriamanitra Mosesy. Izao ny valiteny azon'ny Mosesy avy tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka. Ao amin'ny Exodosy 4:13-7 izany tantara izany. Ary ity tantara ity dia iray amin'ireo tantara amin'ny soratra masina izay mampianatra antsika ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Eny, manoty isika, kanefa noho ny fahasoavana ao amin'ny drafim-pamonjena dia eo foana ny fahasoavana ho an'ny mpanota izay mibebaka sy mifona. Ary amin'ny fotoana izay hibebahanao sy tenenanao manao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mpanota, dia indro Jesosy fa miasa
sady ho anao amin'ny alalan'ny fanamasina mialoha indrindra ny anonanao ny anarany, ary mahita ilay vesatry ny fahotana ao anatinao izy ka manafaka anao. Ny asan'ny fanamasina dia miasa ny fanamasina ho an'ny olona anankiray izay miantso an'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana. Ho antso ataoko anao, fanontaniako aminao amin'ity androany ity dia izao hoe inona ny mbola mampisalasala anao ny amin'ny famondram-pon'Andriamanitra. Ho androany ary raiso ny fanapa-kevitra, hiodina, hiverina ao amin'Andriamanitra ary hiantso ny famelan-kelok'Andriamanitra. Andesika hivavaka. Rahanay tsara indrindra ny an-danitra izay mamela ny elokay, mangataka izay Tompo mba hainao no hamangy ity mpiara-mianatra amiko ity. Mety manana ny ady ataony izy, fa hainao Tompo no aoka handray tanany ampahery azy ary hamela ny elony. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay zokinay no hanonana izany vavaka izany. Amen.